Takarivan'ny sabotsy faraka amby folo ny volana avrily taona 2024 manotra ny araba toko lasy toko vavy ary tonga soa atao anatin'ity fotoana ny fandaharana zoiteny manokana ity zoiteny manokana satria rano mahazatra dia isaka lakamisy sika no manaraka izany nio kosa dia manokana satria manana vahiny manokana ihany koa ny fandaharana dia tsy izy izany fa ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassambany zany hoe izy no ministra voalohany no raisiny fandaharana zoiteny hatramin'ny isin'ny fandaharana zava-dehibe zany ho an'ny fahitalavitra Drumina zava-dehibe ihany koa zany ho an'ny vondrona Drumina iray manontolo zany ary ahitana taratra fa efa somary miova mihitsy ny rivotry ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara satria raha taloha ianao no hitady ministra izany ivahiny anatina fandaharana sahirana tanteraka amin'izao fotoana izao anefa dia sorana be dehibe ny fanetretena andriamatoa ministra rehefa natsony ianao amin'ny raharaha goavana tokony ho resahana eto amin'ny firenena dia nanaiky ianao fa le miaraba namana lanja ary miaraba koa ny teknisiana rehetra atao amin'ny ainao manjery ary baiko manokana eto ny mpanaraka tsy tapaka vaoaka malagasy manerana n'izao tontolo izao manaraka ny tsy tapaka nyity fandaharana izay anisany maneho ny fahalalana manao hevitra ianao anteny hoe sambany misy ministra ato tsy fantako moa fa raha sambany raha tao koa ny anarako dia mety mifanindra an-dalana amin'izay ilay fahafahana moa zany miditra ary manome vaovao sy mame koa fahafaham-po ny mpanaraka nyity fandaharana ity Erary andriamatoa ministra ny atao hoe safidiana manokana ny antso anao satria ny tanora no isan'ny nanao ny hetsika teto amin'ny firenena atao anatin'ny atao hoe fanovana ny siny zao fitondrana atao hoe fitondrana fanavaozana tarihan'ny kolonely Randrianirina Mikael izao ary ianao isan'ny mpikambana eo anivon'izany gouvernemanta ny fitondrana fanavaozana izany amin'izao fotoana izao ireo tanora ireo andriamatoa ministra ny zavatra hita dia raha tsy laza fotsiny sika fakomaly nisy ny ataontsika hoe hetsika teo Bojatovo namelatra pont de rôle izy ireo nanao fanehoan-kevitra politika ary rehefa avy eo antany zotra nidina nakeny amin'ny kianjany 13 May zava-misy aloha dia hoe nafinaritra aloha fa tsy nisy tenina dia atao hoe mpitandro filaminana hoe nanakatsakana na inona fa teny efa malalaka aloha raha ny fanehoan-kevitra fa kosa andriamatoa ministra ahoana ny fomba ataonareo zany eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mba ahafahandreo tanora malagasy ireo miombina miray fo miray feo miray tanjona ao anatin'ilay fanavaozana satria samy niarantolona ireo andriamatoa ministra tsara ilay fanontaniana satria ao anatiny ataontsika hoe processus ny concertation fikohana andoham-pirenena zany ao anatiny antanatohatry ny fametrahana an'ireo pilier de la refondation isika amin'izao fotoana zao zay moa ny matematesina raha ohatra ka verina kely amin'ny tantara moa zany satria tany amin'ny 20 volana septembre ane no ny nanomboka ilay ataoko hoe déclenchement n'ilay fitakina tamin'ny fotoan'androny fa tsy hoe akory io ny tena hoe anina fa efa tany aloha tany satria raha verina amin'ny tantara ane tsika efa nisy hetrika fotsy teto tany amin'ny 13 zay nanamariana ny tsy fahatomombanana ny fifidianana rehefa miresaka fifidianana tsika dia raha rampirenena ao anatiny zany teto dia nandeha foana moa ny zavatra tamin'ireny ny keniseny ny zavatra nisy tamin'ireny dia mipetraka ilay filoham-pirenena tamina zay voka-pifidianana ny contesté zany hoe ny tsy nenkeniny rehetra iny fifidianana fa natao forcine fotsiny napetraka ny sioni tamin'izany fotoana zany ka tsy tongatonga ho azy raha ohatra ka miangona lay ataoko hoe tsy fankatoavan'ny ankamaroan'ny vahoaka ny légitimité nanana ny mpitondra tamin'izany fotoana zany ka ray miampy ihany lasa roa arivo miampy roa arivo lasa 4 arivo ka tonga ny 20 feno izy tsika ny kapoka dia tonga ny tanora naneho ny tsy fahafaliana ny taky ary naneho an'ilay hiakeky ny fitakinana ny fanovana any Madagasikara zany amin'ny lafiny maro samihafa ka avelako eo iny fandimbo moa ny zavatra nisy teto tonga ny fitondrana satria nampiny miaramila ilay hetsika teo
dia nomeny mpitolona nomeny vahoaka malagasy ny miaramila colonel Andrianirina Mikael sy ireo mpanolotsaina avy miaraka aminy lay fitokisana hitondra n'lay hetaheta ary hanatanteraka an'izay hiaky ny fanovana izay zay zavatra misy zany ka tao anatin'izany mihitsy no ametrahako hoe ara-dalàna aloha zany androany fa nisy gouvernement tendrony fandimby teo tao anatin'ny 4 volana de androany izy anao misy tokoa ny andiana tanora misy tamin'izy ireny moa tamin'ny taona lasa anisan'ny taky tenako zao koa moa anisan'ny taky tamin'izany de mbola nisy am'izao fotoana zao misy mieritreritra fa tsy afa-po amina zavatra mety ny eritreretiny dia anao hevitra fa raha angokevitra azo androany moa zany de hoe fitakina fandravana androm-panjakana miova am'izao fotoana zao ny zavatra takina tsy mitovy amin'ny taona 5 tamin'ny taona 5 iny lay niraisany rehetrarehetra hoe reto raha tsy mety reto tsy mety reto tsy mety am'izao fotoana zao miova ny fitakina reo andiana tanora reo hoe raha vao ny androm-panjakana reto io zany atao ny fomba fiasan'ny gouvernement am'izao fotoana zao zay mihaino profony zany niraisiko mpiara-miasa amiko tao ambiraony reo andiana tanora reo ary fantatro tsara fa ankatroko ny fikarakarana ny fikaonandoha fanokafana ny fikaonandoha pireneny tanora am'izao fotoana zao ny ministère de niraisiny mpiara-miasa amiko ao ambarao zareo androany ary fampiresaka zay taoko ny fanjakana mihaino anokatra varavara tsy zay foana ny lesoka tamin'ny teo aloha hoe le tsy mihaino ary tsy mandray lesona zay mihaino ary fantatray ny zavatra takiny zareo fa zao fotsiny androany ny teny eto am'reto namako tanora lay mitaky reto satria tsy mitovy ny endriky le fitakina eto tsika mitaky fandravana rafitra ny fitakina fandravana rafitra tompoko de efa tsy anan-dalambe fa toko hitakina an'izany isaroko anareo manaitra satria manampy anay koa reny amin'ny fanafangainana ny processus fantatrao moa fa am 14 avril ao avy zao efatra am'folo ny volana aprily ho atomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanokafana ny fikaonandoha am-pireneny tanora ka hoy zao hoe raha hitaky rafitra atsika horavana hoavaina sy ny sisa de tsy maintsy anatin'ny fampiresahana zany satria ny Madagasikara tsy olo anankiray malagasy tsy tanora anankiray tsy tanora anankiroa fa ny tanora malagasy de misy ny tanora mpitolona misy ny tanora chômeur de luxe izy tsika tsy anasa misy ny tanora mpianatry ny université misy ny tanora mpandrara misy ny tanora mpanao politika misy ny tanora misehatra maro samihafa mpamboly mpiompy mpanodina mpitrandraka etsetraetra misy koa ny tanora mpanao gazety misy koa ny tanora ataontsika hoe am'sehatra ny fiarahamonimpirenena ary misy ny tanora manana ny antondrarano manokana reo no atao hoe ny tanora malagasy ary manerana ny commune arivo enjato sy arivo sy ny faritra 720 ka zay le approche globale zay no entiko sitomana ny feon'ny feritretan'reto tanora namako reto hoe isorako ianareo misitony lakolosy ho anay mpitondra hoe lera efa lerany zao tokony hirosona amin'ny fampidinihana am'izay ary izay natonga ny nametraka anareo efa ela efa ray volana moa fa ravan'ny gouvernement teo de voatery tsy maintsy niverina zay nanomboka andray mandeha ny processus ka zao hoe ao anaty zay ny ampisian'ilay fikaonandoha ifampidinihana hankanina ny hevitry ny reto tanora maro samihafa reto hoe hoanareo raha ohatra ka hoe hanova rafitra atsika inona ny mety aminareo hoanareo atao amin'ny ankolafy ato tanora anato raha hanova rafitra atsika inona ny firafitry ny Madagasikara mety aminareo horesantsika eo zay fikaonandoha pireneny tanora zay ndray mato ministra fa ny zavatra tsapa am'izao fotoana izao ireo lay atao hoe londoany ireo tanora izay nanao hetsika tamin'ny volana septambra zay ataontsika hoe mbola tsy nahazo toerana na tsy nahazo andraikitra ny anatin'ny institution maro samihafa any no tena ohatrany hoe miketrika anio resaka hoe raha vao ny antenera ampirenena ary mbola napindry zareo mihitsy moa hoe ataovy 570 isanjato an'ilay assemblée constituante izay eritreretiny zareo apetraka zany ao anatin'izay de hoe tanora ny tolona daholo no apetraka ao anatin'izy karazany tsotrany hoe fitadiava-tseza ahoana andray mato ministra no anivana mihitsy aloha an'lay lay toetsaina ataoko hoe naniry nomboka atao ariana ny tolona nandresiny hatram'izao aminatin'le hoe rehefa ny tolona tsy maintsy mahazo seza nao mitenan'izany fa zao manokana de faly zao moa mpanao politika ary tsy mihinatra mitenan'izany ary joroko zany hatram'izay ka hatram'izao
fa aloha satria miamitombo isan'ny tanora tia manao politika satria ny fitakina ataony namako tanora ro am'izao dia revendication politique rehefa miresaka rafim-panjakana ianao rafim-pitantanana de politique zany ka ataoko hoe tonga soa atao anatin'ny tontolo politika satria ny manao politika dia mezaka anao mitondra fanatsarana amin'ny rafim-piarahamonina zay ny anankiray fa ro manaraka an'izay zany tena anao atao hoe mitaky zareo eto ravao reto atao an'izao siny sisa tsy maintsy zao isanjatony mandrafitra ny oandrom-panjakana io no avy aty amin'ny tanora politika daholo zany fa tsy vitany rehefa lasa mahay le tanora fa zay no arafitra satria tsy hevitsy n'olona anankiray nandian'olona ataoko andian'olona fotsiny fa zay natao hoe communauté mila mianatra manao vivre ensemble atsika zay zany le tiako message hafatra mba tiako ampitaina amintsika de anatina fampiresahana zany satria tsy ny hevitry n'olona anankiray no andeha ho raisina ho atao anatina lalam-panorenana fa zany zavatra zakany dia disposition constitutionnelle zany ka ny disposition constitutionnelle dia tsy maintsy ankankevitra ka ny fankankevitra miainga amin'ny tekto le antanatohatra le concertation nationale resantsika io ka zay mahatonga mampirisika hoe misaotra anareo ihany nanaitra anay hoe mila mirosotsika zay zany ny indicateur reny aminay maridrefy reny hoe mila miroso malaky sika satria misy urgence eto mila rafitra mila mipetraka nefa averiko fola fanofanovana tompoko de mitaky fotoana zany zay fotsiny manahirana am'le tanora namako zay moa anatina atao politika de tezaina am'zany satria processus io anova rafitra anao raha tsika ho tonga any amin'ny fanaovana lalam-panorenana de tsy maintsy manao référendum anao référendum amin'ny alalan'ny inona ary isika de tsy maintsy mécanisme électoral itsika ihany nareo miteny hoe tsy mety isenio de miteny nareo ataovy malaky amin'inona misy zany tsy maintsy ravaina ajoro sy mety amin'ny herivelona rehetra ikarakara fividianana ataony fokanandoha azo ny hevitra rehetrarehetra de raha manampaka moa rehetrarehetra hoe naotsika anao lalam-panorenana misy rafitra politika ohatran'izao raha zay no tapaka de atao zay nefa zany mila fotoana averiko foana mila fotoana zany hoe ny changement de mila faharetana mila fotoana ary mila réalisme politique ahoana andriamato ministra ny kolokoloana ny fifampitokisana zay atao hoe very mihitsy teo amin'ny tanora sy ny fitondrana satria raha teo aloha ny tanora tsinona tena atao hoe victime tsy fananana asa victime ny herisetra victime amin'ny zavatra maro samihafa ny tanora teo aloha any ka tsy matoky intsony an'ilay nitondra azy tamin'izany fotoana amin'izao fotoana izao tsy maintsy mbola renina ny ratra andriamato ministra ahoana ny politika apetraky ny ministera ny tanosatra fantanjahantena fanjakana amin'ny ankapobeny mihitsy mba ahafahana zany mamerina zay fifampitokisana eo fanjakana sy ny tanora malagasy zay ny tanora zay tsy adinoina fa isan'ny maro anisy raha hoan'ny malagasy marina tokoa le teneninao ary zay ny antom-pisinay very ny fitokisana eo amin'ny tanora sy ny mpitondra zay eo anatin'izany zavatra marina zany satria noho nylay fampanantenana betsaka natao mpitondra teo aloha zay tsy tanteraka no nisany nampitombo an'ilay tsy fitokisan'ny vahoaka ny tanora vahoaka intsony ny mpitondra zao nefa zahay ao anatina fanovana gouvernemente zay misy ana de manana andraikitra zahay ametraka politika mazava hamerenana tsikelikely an'ilay fitokisana mbola ampiko le izy ankoatra ny fitokisana atao rupture de confiance izy teny frantsay fa mbola ampiko misy koa natao hoe fampotehany taranaka ny fandimbiasan'ny taranaka na hoe rupture de génération mba to mipoitra hoe génération zao misy tsy fampitokisana koa am'ireo génération reo ary mifahatelo farany zay ratsy indrindra raha tsy vitatsika ny manarana an'izany anatin'ity refondation ty de ny crise culturelle et identitaire zany hoe miapotika ny mahamalagasy ny fametrahana avo ny kolotsaina sy ny identité mahamalagasy antsika reo zany nondraisiny atao anaty ministère tanora sy fanatanjahantena nahatonga anay resy lahatra hoe mila ovaina ka tsaraina mba hifanaraka amin'ny filany tanora sy ny tontolo ny fanarenana sy ny fanavaozana an'ity Madagasikara ty le takitsika io
ny politika pirenena ho an'ny tanora na ny politique nationale de la jeunesse. Zay zany no anisany hitanay mety hamaly tsikelikely an'ilay fitokisana very, crise identitaire very ary ny crise de génération. Fa iompana bebe kokoa le politique nationale de la jeunesse amina le tena atao le fampitokisana, famerenana fametrahana ny mécanisme mba hamerenana tsikelikely le fampitokisana, fametrahana koa ambony indrindra ny politique de l'employabilité na fampananana asa ny tanora sy fanomezana asa ny tanora, ary iompana bebe kokoa amina ataontsika hoe transition socio-culturelle. Satria tsika zany tsy maintsy miampita tsika am'izay hoe fanomezana lanja an'izay mahamalagasy malagasy zay. Ka zao tsy teny hoe zato isan-jato no vitanay fa miara misalahy isika gouvernement fanjakana resahako io, ny fiarahamonina pirenena, ianareo mpanao gazety, ny fiarahamonina maro samihafa, ny tanora, tontolo rehetra misy tanora rehetrarehetra eo, ary indrindrindra ny vahoaka malagasy ray manontolo. Mino izahay ao anatin'izany zavatra zany satria io any la confiance ne se décrète pas. Io tsy vitan'ny soratanao de verina fatokisan'le tanora amin'ny mpitondra, fa mila voalohany zany mametraka anao culture de redevabilité, zany hoe mila tamberina ndraikitra io, mila ampahafantarinay ny zavatra ny asa, ny vina, ny tanjona apetraka isaky ny ministère. Mila an'izay fifanakalozana matetika zay io, rehefa mahazo vaovao marina ara-potoana ny tanora na ny vahoaka malagasy de maharaka ny toetra raha-pirenena izy. Faharoa, ny fampandraisana ndraikitra ny tanora amin'ny raha-pirenena. Maro samihafa io tsy resaka place toerana fotsiny hoe omena nitendrena ministre ny tanora na nitendrena directeur na SG na DG, tsy limité am'izay fotsiny le izy, fa miezaka ny gouvernement mampiditra ny tanora ao anatin'ireo programme état-terrain ministère amin'ny sehatra maro samihafa. Nisy urgence tsika teto zao tamin'ny cyclone Gezani tany Toamasina sy tany cyclone nandripaka ny faritra Boeny sy faritra Melaka. Fanapahan-kevitra ny ray sy ny filohan'ny fanavaozana repoblika dia recruter izy andiana tanora maro samihafa tamin'ny université nampanaovana asa bénévole, fa expérience ho an'zareo re zao ny atao miatrika hamehana eto Madagasikara. Misy amin'izy ireny raisanao ampiasam-panjakana, misy amin'izy ireny mbola en cours, ary misy amin'izy ireny koa any amin'ny sehatra tsy miankina, misy amin'izy ireny mbola mianatra, hoe zay mbola tsy mivaky lohan'izany asa zany aloha zay anao hianatra, fa mba tianay koa hanao asa an-tsitsapo ho an'ny fiarahamonina, satria zay le takitsika hoe tsy ampy ny fandraisana ndraikitry ny tanora amin'ny raharam-pirenena. Dia ny fahatelo farany de tokony misy foana ny fihainoana ataonay mpitondra. Zay tsy nisy mihitsy ihany koa teo aloha. Ianatra zava-dehibe zay hoe mpitondra maimieno ny tanora izay Andriamatoa Ministra, fa isan'ny vaovao lehibe fanambaranao natsidika eo ataony ambolohany teo moa hoe amin'ny faefatra ambin'ny folo ny volana aprilo avy izao ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ilay fikonan-doha pireneny ny tanora hetsika lehibe izy ioa karakaraina eny amin'ny CCI Vato eny a. Be dehibe ny tanora manontany mametra-panontaniana satria ny zava-dehibe aloha Andriamatoa Ministra hoe vao nandeha le fikonan-doha de tena betsaka ny tanora ny liana hoe tena mahakasika anay zany ary tena ndray anjara zay, fa zao kosa lay ohatrany tsy azo tanora tsara le izy Andriamatoa Ministra hoe misy mieritreritra hoe le amin'ny 14 io ve zany ataonareo any Antananarivo any le fikonan-doha pirenena de ahoana zahay aty amin'ny faritra kokoa anareo any Degosy ny any rehetrarehetra manontany fa hito Andriamatoa Ministra amaly ary tondra fanazavana angatahantsika amin'ny mihitsiny ahoana marina izy ty Andriamatoa Ministra, inona le amin'ny 14 de ahoana ny any amin'ny faritra de ahoana ny antité rehetra, mba tsisy tanora ho voailika fa mba tena hitondra ny feo any daholo. Tsara fipetraka tokoa ny fanamahena satria atao anatin'ny herinandro zay nahazo fanamarihana foana zany izahay, nahazo fanontaniana maro samihafa, ny kiakiaka hoe fa maninona ry zahay tanora ZNZ, tanora universitaire, zay tanora mpandraraha tsitsitsetra, mpanao politika, mpanao gazety aty amin'ny faritra aty tsy voasolotena satria misy tokoa lay solotena isaky ny faritra, reny vohiparitra io mba nasaina hisolotena ny faritra amin'ilay lanonam-panokafana. Ka aloha hitsiko avy aty ambolana hoe lanonam-panokafana
no tanterahintsika amin'ny 40 ny volana aprily ho avy zao zay atao amin'ny CCI Ivato eto Antananarivo. Tsy mbola io aloha ny fikonan-doham-pirenena fa fanombohana fotsiny fampahafantarana. Zany hoe zany vita io 40 io ina zavatra andrasana amin'io mahafantatra ny malagasy rehetra indrindra ny tanora fa ho atao ho atomboka ny fikonan-doham-pirenena sy ny fankankevitra manerana ny Madagasikara. Ny zavatra andrasana amin'io koa zany de hoe ho fantatry ny tanora satria zavatra hanaovana atao live direct io ho fantatra hoe reto ny paikady sy ny fombafomba afahana manatanteraka na ny démarche sy ny méthodologie afahana manatotosa ny fankankevitra ny tanora manomboka any amin'ny commune faritra district sy ny faritra ary fandravonana national. Ary ho fantatra amin'io koa ny tetiandro na ny calendrier hoe raha ovinona ny manomboka ny faritra ary raha ovinona ny manomboka ny commune ary satria tsika manana 1698 commune 420 moa ny faritra iny dia tetiandro ho ampahafantarana amin'io ary ny faefatra ao anatin'izany ho ampahafantarana an'io koa ny makasika n'ilay cercle de réflexion de la jeunesse satria betsaka ny manontany an'izany ahoana ile izy ahoana ny fomba fidirana amin'izany de ho ampahafantarana aloha rijateny-dalàna hoe ahoana ny asa inona ny andraikitra ho sahany io rafitra io sy ny olona hitazona andraikitra ao anatin'ilay cercle de réflexion de la jeunesse. Tsy zay fanjaka ministère no andeha hanapaka an'izany irery fa ny mpizaika zay nitsongaina isaky ny faritra no andeha hijery an'io de manapaka an'io. Ary ny fahadimy farany ny andrasana amin'ilay 14 io zany dia fampahafantarana n'le rafitra hitondrana n'ilay fankankevitra sy fikonan-doham-pireneny tanora zay atsidiko ety mialoha fa ilay firafitra zany eto mpahafantariko ihany misy an'ilay comité de pilotage eo anivon'ny fedian'ny république sy ny conseil consultatif de concertation nationale satria ny fikonan-dohan'ny tanora dia ao anatiny tanteraky ilay fikonan-doham-pirenena lay andraisan'ny daolobe anjara de io le conseil consultatif io eo anivon'ny fedian'ny république no mandrindra ary manome hevitra maha-conseil azy manolokevitra zao ny tokony hanatsarana zao ny tokony handrindrana ary zao tokony hanaramaso anao fanapaka-hevitra raisina maro samihafa. De misy le cercle de réflexion de la jeunesse io zany dia interministériel io zany hoe ao anatin'ny ministère ny tanora sy ny ministère ny fanavaozany refondation no anisany miahy an'io zany de amin'ny maha cercle de réflexion dia mamolavola tsoakevitra io dia hoentina ty amin'ny comité de coordination de ny komity mpanomana am'izay no tena manatanteraka sy mikarakara ary manamora ny fomba rehetrarehetra ahafahana maka ny hevitry ny tanora. Misy ny komity national, misy ny komity régional ary misy ny komity communal satria de to hoe manomboka any amin'ny commune miakatra ny fankankevitra dia aravona aty amin'ny national ka le 14 mbola tsy fandravonana ho ampahafantarana fotsiny reto ny rafitra miala ny 4 aprily zany dia mandeha am'izay atsangana isaky ny faritra am'izay le komity isam-paritra hikarakara sy hanomana ary hitarika n'ilay concertation des jeunes au niveau communal sy au niveau régional ka eto dia manitsy mety fomba fahazahoana diso ary mitondra n'le fanazavana atao satria betsaka ny manoratra aty aminay aty amiko manokana hoe andriamatoa ministra zay neka nanao an'izao zay ny tanora zay natina fikambanana tanora mba te handray anjara no ny moyen ny oentimanana eo niveau ministère tsy ampy nahatonga anay nametra n'le isa satria misy faritra anakiroa misy faritra telo misy faritra efatra arakaraky ny abeny districttenana tanora mandeha makaty tsy rena akory nitondra ny hetahetanareo tsy atopoko fa mbola misolotena fotsiny reny amin'ny satria olo reny avao ho formenay reny ho faninareo rehefa tonga aty Antananarivo aorina le 14 ho fanina amin'ny fomba fitaritana concertation de reny miaraka amin'ny directeur régional nireo ministère tafiditra reo rehefa tonga any amin'ny faritra de mampiantso eo ianareo mila tonga am'izay tanora maro samihafa eo anivon'ny faritra mampiantso izareo eo anivon'ny faritra assemblée mampivora nireo solotena avy amin'ny fikambanana maro samihafa misy tanora
any amin'ny université tanora mpitolona tanorana zay z y x eritreretra zay fikambanana misy tanora mpanao politika mpanao gazety mpamboly mpiompy mpanjono de misy fivorina any dia alamina any ny fananganana ny comité régional de comité régional rehefa tafipetraka dia hofanina koa reo amin'ny fitantanana ny fikaonandoha de reo no manomana rehetrarehetra de mampiakatra ny hevide avy any de aravona ty amin'ny national rehefa aveo ka eto tompoko dia tsy misy mihitsy fanilikiliana na tanora iza izy na tanora iza izy na avy amin'ny faritra iza izy na avy amin'ny faritra iza izy na avy amin'ny foko iza izy na avy amin'ny foko iza na avy amin'ny secteur inona misy anazy na mpitolona izy na mpianatra tsy misy fanavana mihitsy ho voajeratra ny amin'ny tanora any mba voatra be any voilà satria averiko foana hatrany diaspora zany hoe ny tanora malagasy mandranto fianarana mitady ravinahitra any ivelany Madagasikara amboreo continent hafa mihoatra ny continent africain zay moa efa nanomana plateforme online ahafahan'zareo mandray anjara sy mitondra ny hevide avy any amin'zareo zay ho aravina ao anatiny fankankevitry ny tanora zany ka ao anatin'zay lalantsaina sy ao anatin'zay firafitry ny fitantanana sy ny fandrindrana ny fikaonandoam-pireneny sy ny fankankevitry ny tanora zay no entoko tonran'zay fanazavana zay amitsika satria betsaka ny tanora very repère betsaka ny tanora tsy mahazo an'lay fizotra n'lay fikaonandoha dia averiko foana hoe tsy reny solotena zay miakatra am'zao reny no isolotena nareo any amin'ny fatrany tsy atompoko satria tsy atao Tananarivo ny fankakevitra ny analamanga haniny anazy manokana aoreny 4 volana aprily ny any amin'ny faritra Vakinakaratra Anosy Androy Diana Sava Betsiboka Sofia boy etsetsetreta Ambatsoa hanana ny fikaonandohanareo manokana nareo ary tsy zao mihitsy sareo andeha hanao an'izany fa ianareo saminareo any miaraka mametraka an'le komity no manao an'ilay fikaonandoha fa ny anjarany amin'ny fanjakana zay soloatena ny ministera sy ireo sampandraraha maro samihafa ary ny mpiara-mombonantoka amitsika no manamora ary manao ny cadrage technique stratégique ary ny cadrage thématique mba hafahana mba fikaonandoha ahitana résolution na tsoakevitra fehikevitra mamaly ny hetaheta ny tanora mamaly reo fitakina maro samihafa zay voatena am'zao fotoana hoe anova ravitra ho dinianao daholo zany ka mino fa anampitoana atsika satria zay fa nametraka hoe roa volana stampany ny faharetany io fankakevitra io hatrany amin'ny fandravonana national ka mila fotoana atsika aza maika mirotoroto satria zany foana namotika nyty firenetsika ty teto mila tsiny fa teneniko eto témoin zao tany amin'ny 1 nanaovana ny fikaonandoam-pirenena indroa miantaona tena misesey vato akory ny agagana moa fa rehefa nahazo toerana zay mpanao politika de adino ny hevide ny fikaonandoam-pirenena ka mila mailo ary mitandrina sika tanora satria misy manao manipulation any ela be zany ny fanovana tompo de mila fotoana mba tsy sanatria ho lasa éternel recommencement hoe nio foana no miverina zay no mahasaro-piaro anay ary mino fa ianareo koa saro-piaro mitovy amiko ary tokony saro-piaro koa ianareo amin'ny safidy sy ny lalina izy fa safiditsika izorana ao anandray ny mpiara-miasa rehetra ndray matoa ministra satria mitaky mpiara-miasa zany ny resaka arabola moa fantenanao teo fahasahiranana misy any a fa everina fa rehefa tena mandeha io a mety manampy any ny rehetrarehetra ao anatin'izay fa isan'ny nazahoanao kiana ndray matoa ministra lay hoe ny fanendrena taleparitra rehetra nataonao sy ny sisa de hoe olona SVM daholo no nitendrena amin'ny toerana maro samihafa andray matoa ministra mibetsaka no ny teny hoe izy io ane tsy ministeran'ny SVM fa ministeran'ny fanjakana ray manontolo inany valinao andray matoa ministra zany moa devitra tsy tokony hipetraka satria mpifantariko foana fa ny antoko politika tsy bady daholo zay ny anakare aloha mila tsiny aminareo namana fa matoa zay nanangana nihitra nareo politika na nitenako zao nianatra sorako ny ray aman-dreniko manampianatra mandany vola sorako namako nanampy maro samihafa matoa zao safidanao politika dia anatsara firenena zany hoe ny antoko politika dia manana cadre manana manam-pahaizanareo manana chômeur koa ny antoko fandehanao tao moa hoe miakabetsahan'ireo olona nitendrenao tao tsy atoko tsy marina zany jereo avao fa mety 30 isan-jato ihany ny olona avy any amin'ny antoko manam-pahaizanareo olona reo nianatra reo ary manana ndraiky efa 30 isan-jato misy staff amiko zao olo anatina corps
misy avy any amin'ny syndicat misy olona noho ny fahaizany manokana tendrena tompona andraikitra ao anaty ministère ny kabinetrako moa misy ao daholo misy GNZ GNY misy mpanao politika misy fiarahamonim-pirenena ka io zao hoe aloha mba akisaka kely zay le tsy mampandroso serasera koa ndre adivitra tsy mampandroso zany satria zany moa rehefa hoatsatsoina fotsiny ny zavatra ataonao de fa zao amiko zany tsy adivitra fa mila mieritreritra kely fotsiny zay namoaka an'le izy any hoe fa maninona izy mety ndao iaraka aminay raha ohatra ka zay ny mety mahatsaratsara kokoa fa matory manao politika de mieritreritra foana ampandroso ny firenena sy fiarahamonina misy anao tsy anao ihany no atao hoe misy an'izay fanenjehana izay fa na ny fitondrana manontolo betsaka ny ataontsika hoe any anaty Facebook moa ny tena mandeha le izy na ny filoham-panjakana raha de efa nyteny mihitsy hoe ny misy betsaka ny serasera zay manaratsy ny fitondram-panjakana ny anatin'ireny Facebook sy ny sisa ireny ahoana ny atrehana an'izany amin'izao fotoana izao ndre matoa ministra anao isany ao anatin'ny gouvernement ao ihany mafy be le ataontsika hoe tsy fantatra moa na mety ny fitondrana teo aloha ihany ny ambadika ireny sy ny sisa fa ahoana ny atrehana an'izay satria le vahoaka malagasy tena atao hoe mbola marefo hitanao zany ohatran'le hoe mbola voavy tena le voavy natao réanimation reny mihitsy de le mbola tsy tonga saina tsara kanefa le tonga de efa ho zany karazana sakafo manoloana azy eo de tsy lasa tsy mahalevokanina tsony ny vahoaka malagasy ao anatin'le serasera ndre matombo regny moa zany no anisany nampalaza io zao ary nanamarika ny fitondrany filoha teo aloha zay nisorony tanora sy nisorony malagasy tamin'ny toerana zany noho zay fisypampitokisana zay reny no nampalaza azy manao diabolisation manaratsy olona amin'ny endrika maro samihafa manenjika olona amin'ny zavatra maro samihafa zay mety tsy nataony fa rehefa tsy mitovy politika fotsiny de enjehiny zany ve tompoko ny toetsaina ho haintsika miatrika ny fanarenana sy ny fanavaozana Madagasikara valiny de tsia veriko eto fona ny leitmotiv nyteneny filohan'ny fanavaozana colonel Andrianindra Mikael hoe raha hanao refondation zany isika de ny toetsaina aloha mila anovana refondation zany hoe ato aloha ny miainga ato voalohany ka mino fa matotsika ny joro ny taky ary nametraka ny fitokisana am'izao fitondrana zao tsy teny hoe zato sy ny zato mety fa mba io aloha ny aingatsika misy mpitondra eto afaka tarika ny processus de la concertation sy ny refondation dia mino fa tokony hialantsika le toetsaina le diabolisation nataony teo aloha zay ny joroantsika ankoatrin'izay tsy faly am'zany moa zany zavatra hafa zany anazy fa zay ny joroantsika masa eritreretra ne zany hoe da manery moa ty réseaux sociaux ty hoe ny filoham-pirenena zay symbole de la république lasa misy manao saritsarina zavatra biby manahirana zany averiko fa tsika mbola malagasy zay natonga ny teny tany aloha misy rupture crise culturelle eto zay tokony ho arentsika io amin'ny malagasy mbola sarotra ho an'ny malagasy fa fotom-pisainana malagasy mampitovy olombelona zay manampanahy amina biby zany sarotra ho antsika zany ka io zao hoe aloha mba tsy verina am'zany tsika ny fiainana fitaizana zao moa ministre ny tanora de mamitezana zany mampitana zany ao amin'ny tanora namako fa tsy zany ny atao hoe développement tsy zany no atao hoe tanora ary tsy zany no atao hoe sport fa ny olona tia fanatanjahantena ny olona tia tanora ao anatin'ny fahatanorana tsy hoe fizika ihany fa ity ny tena fahatanorana ty toetsaina ty ka mila miala atsika ao anatina toetsaina zay nentina na ambabona antsika tamin'ny fitondrana zay tsy pahatsika sy ny alantsika teo aloha ao anatin'ny zavatra zay iny moa zavatra efa irariny voaka ihany koa mba haindray lesony anareo mpitondra am'izao fotoana zao indrindrindra ny fahefana mpanatanteraka ao anatin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa isan'ny fantanina tsy tokony ho lalovana fa le kianjabary andre matoa ministra PDP ihany koa ny resaka be manoloana an'izy io ao miteny hoe atao synthétique atao an'izao bo PDP zany le resaka mandeha amin'le izy inona fanazavana makasika an'io andre matoa ministra isan'ny fanamby lehibe andrasan'ny voaka malagasy ny fahazahoana io fankatoavana gaga mihitsy moa misy olona mahita ino fitena azy mahita biby alohany tsy haiko mahita volana ohatran'izy efatra na zao ministra tsy mbola nampahafantatra an'izany ampanao gazety hoe ity ny fanapahakevitra ny ray sy ny fanjakana zavatra misy fotriny zao fotoana zao efa bouclé daholo ny étude technique sy ny étude financière vita io zany hoe fanadiadina ny technicien
ny FMF niaraka taminay fédération malagasy de football na tsy fankakevitra koa tany hoe inona ny mety ho zakany toe-bolatsika malagasy indrindra amin'ny fikojakojana an'ilay terrain ny pelouse aorianao satria ny tena mafy indrindra eo am-pelatanako le izy efa napitaiko ana foloan'ny fanavaozana république reto monsieur le président ndray matao premier ministre reto ny choix azotsika atao raha ohatra ka misafiditsika ny bozaka naturaly tiany vola ilaina am'izany raha misafiditsika bozaka hybride zany hoe mifangaro de tiany ilaina am'izany ary misafiditsika ny synthétique tiany ilaina am'izany tsy hoe la zany de anapa-kevitra zay satria zay fa mieritreritra fa manomana am'izao ny fomba fikarakarana tolobidy zay zany mifepotona zay enim-bolana de tsy maintsy mba ho azotsika ny homologation ny fanjakana toko de tsy manao zavatra petatoko matotsika manao homologation de homologation permanente maharitra efa nazo homologation ne bariata hoe fa ro kely volana vitsivitsy de lasa zay tsy azo tsony homologation ka tsy toe hiverina am'izany tsony zay mba tsy ho tsara ny tantara ka ho avy izy io ampahafantarana an'izany zay koa tsy akory hanao zavatra tsy mety am pikitia sy pikirakira fanatanjahantena raha niraisiko tao à Paris France ny andriamatoa faneva ima fampiresaka zay miarahalahy raisiko nitolo-kevitra avy any aminy de nomeko anazy ny point de vue ny ministère hoe zao ny fieritreretanay fomba fieritretanao koa de isaorako anazy manokana satria manana fomba fijery mazava tsara izy tiako toerina fotsiny ho avy ny fotoana ampahafantaranay an'izany fa itsiko kely le namana manao hitsindalana any amin'ny serasera'ny réseaux sociaux fa na ianao mampiasa bozaka naturaly na mampiasa bozaka hybride na mampiasa bozaka synthétique homologué daholo hybride misy ny hybride dernière génération misy koa synthétique dernière génération homologué par la FIFA ka tsy mitombona mihitsy le resaka hoe tsy aza disoinana amina resaka hafa ny vahoaka malagasy fa matoa koa zay mitondra fantatray ny mahasoa ny pikirakira sy ny ekipa pirenena malagasy zay ilalao ao amin'ny kianjany Baria. Ohatra matao ministra efa mety eritreretana ve mety hoe audita am'le resaka le satria vola be mihitsy ony eny tena nanamboarana ny stade Baria ty. Voilà satria efa voarany taditra nataony au Cour des comptes. Kasika ny infrastructure maro samihafa reo. Ministre moa tsy manana fahefana am'izany fa misy anjarana inspection ny fanjakana manao an'izany de miandritsika. Fa tsy misy an'izany fanano ibaiko ny foloan'ny fanavaozana zay lehibe ny mpanatanteraka hoe ataovy ny fanadihadiana rehetra de aloha ny inspection anatanteraka ny asany mahakasika an'izany. Enary alohan'ny farany misy an'le dianareo fandresanao teo ihany moa ny eo anatin'ny fanevimaza sisa fa ianao andriamatoa ministra angamba teo amin'ny efa bolana na ministra anao teo efa bolana moa zany sa fa hiditra 5 volana imbetsabetsaka ihany ianao nivoaka tany ivelana nanomboka tamin'le tany a Brésil raha tsy diso any tamin'ny resaka tontolo iainana sy ny sisa rehefa aveo tany a Frantsa rehefa aveo manaraka ompejy eo ihany moa zany ohatrany hoe nazakazaka nakany ivelany kokoa ve andriamatoa ministra nanahoana kosa nefa fitetezana ny faritra teto Madagasikara nanaona fionana tamin'ny tanora ihany koa malagasy inona ny azo tany ivelany manahoana ny fetrehana ny eto toerana marina tokoa fa tamin'ny talata teo moa zany no raisiny nanana fionana ara-paralahina moa zany moa atao hoe rencontre bilatérale izy tsika tamin'ny ministre frantsay misahana ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny raharaha ny fikambanana zay hoany zareo jeunesse et sport en activité associative ny tenako sy ny délégation na malaga ministère niaraka amiko ao anatiny zay fijerena ny fiaramiasa ahafahana manampy ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny tontolon'ny tanora eto Madagasikara ny tenako tafiditra anatina diplomatie sportive zany zay moa natao satria taloha kely zay ny nanatrika ny lalao zay tafiditra anatin'ny RNS na ny rencontre nationale sportive io zany ny sehatra anankiray koa mampivory ny tanora malagasy ao anatin'ny diaspora ny Europe ary ao misy zavatra maro samihafa ankoatriny sport misy resaka kolotsaina ao ary misy koa ny fanamafisana ny solidarité ny mamalagasy ka zay nisorako ny gouvernement frantsay tamin'ny alalan'ny ministre zany zay nandray ny tenako ampiralahina madame ministre moa zany satria ny fampiresany atao aloha zany ny expérience misy eto Madagasikara zavatra hainantsika ato fampiresana koa ny zavatra tsara vitatsika ary indrindrindra moa ny ireo programme zay fa natsipiko tao anatiny tantanako an'ity ministère ty sy ireo fanamby hoe hitadiavatsika fifanohanana
satria tsika firenena efa nisafidy tsy olona iriry atao anatiny ato fantatsika tsara fa tsy manana ny zatosanjatotsika hoentina manosika ny programme hoentina manatsara ny fanatanjahantena na nireo fotodrafitrasa maneran'ny Madagasikara tsika am'izao fotoana zao mbola tsy tonga any amin'ny commune akory tsy mbola misy commune manana complexe sportif matanjaka eto Madagasikara ny faritra mbola misy mbola sadasada marina fa nanao investissement ihany na teo aloha na fitantsika an'ireny terrain maro samihafa reny fa rehefa ataonao ny tombana dia mbola misy ezaka maro samihafa tsy maintsy ho ataotsika afana manatsara ny tontolo ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena zay koa mieritreritra hoe metraka complexe sportive maromaro nera Madagasikara mahafana mandray ny athlète zay miofana sy manatsara ny performance ary amin'ny sehatry ny tanora mieritreritra foana antsika ahoana ny sehatra afana mampitombo ny asa ho an'ny tanora dia velabelarina tamin'izareo moa zany zay programme antsika zany mahafaly dia irositsika atsoatsy amin'ny fifanaovan-tsoniana feu de route na fifanarahanm-piaramiasa na protocole tsy haiko ny anarany io na protocole d'accord na convention atsoatsy satria efa manara-maso an'izany ny technicien rotonta ny ministère rotonta malagasy ministère frantsay ka ny zavatra azo tany aloha zany dia vokatra tsara voalohany ny confiance tsy mora zany mahazo confiance amina firenena zay iara-miasa aminao zany ny faharomanaraka an'izany ny fanekeny ramatoa ministra fa manana ny athlète manana maizazy Madagasikara ny fanekeny zareo fa manana institutsika ny ANS sy ny INJ afaka mitaiza tanora nefa betsaka ny zavatra mila atosika sy hovaina sy atsaraina am'ireo efa misy amintsika reo mba ahafahantsika mampiakatra lavidavitra kokoa ny lentany tanora malagasy na amin'ny lafin'ny tanora na amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ka zay no fampiresahana tamin'izareo tsara fampiresahana ny rindra araka ny tokony ho izy ataoko hoe ifara amina fanaovan-tsoina fiarah-miasa le izy irarina mba hamaly ny tahitan'ny tanora sy ny fanatanjahantena manao tsika malagasy zay tsika manana ny programme atsika manokana manana ny oenty manana manokana zay hita hoe fa tsy ampy foana io tadiavana fiarah-miasa amin'ny ivelany ka zay ny zavatra nisy tany isorana moa zany ny ministère ny affaires étrangères sy ny ambassade tsika tany namora foana ny fotoana nafanana natanteraka an'ireny rencontre bilatérale niaraka tamin'ny ministre frantsay reny enary amaranantsika azy andriamatoa ministra ataontsika hoe ny fitondrana fanavaozana amin'ny ankapobeny eto ianao atao hoe ministra ianao aloha zany hitako eto fa rehefa manaraka mety anontany ministra hafa hoe nareo ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ve tena masamy laza mivoaka malagasy fa tena mizotra makany amin'ny fanavozana tokoa isika amin'izao fotoana izao ny tena aminao hoe zato sanjato dia tsia fa kosa mizaka izay mizaka ny gouvernementa mijery ro lalana rehetra mijery ro paikady rehetra mba ahafahana mampihena voalohany aloha ny vesatra ara-tsosialy misy amin'ny isambatan'olona inisan'ny tokantrano isaky ny faritra isaky ny distrika amin'izao fotoana zao fahitantsika fa manomboka tsy dia hita loatra ny fahatapahan-jiro mioarina tamin'ny tolo raha ohatra ka zay ny nampikaikaika ny tanora malagasy manomboka tsy dia hita taratra loatra ny olana amin'ny lafin'ny rano aty andrenivohitra tiako iresana satria ny anambanivohitra mbola misy ezaka maro samihafa atao amin'ny famatsin-drano ho an'ireo commune sy ny région maro samihafa fatelo manaraka an'izany ny fanokafana ny seha-pihariana ny nataontsika hoe ny libéralisation économique talohany ka ny bovangongo amina monopole économique hafahafa kely na ny resaka potentiel tsika na ny vanille na ny jorofo na ny resaka ataontsika hoe ny fanafarana entana zany daholo zavatra misy monopole hafahafa teto io vary eo sy etsetratretra sokafana zany sokafana koa mba ahafahany gasy mandraraha amin'ny lafin'ny harena arkibony tany etsetratretra amin'izao fotoana zao mizaka tsy kelikely koa ny mpitondra ny gouvernementa ny mpanatanteraka zany mba manome fahafaham-po tsy kelikely ny mpiasa-panjakana satria raha mbola mipetraka foana io geja mipetraka amin'ny mpiasa-panjakana io dia hitombo foana ny corruption hitombo foana ny ataontsika hoe ny fanodikondinana ny volam-panjakana dia mezaka ny mpitondra zao mba manamora ny procédure na fanjakana mezaka mba manome fahafaham-po tsy kelikely mpiasa-panjakana tsy mora ao fa mezaka antsika ao anatiny ao
koa izy anao hoe nareo ve mamalitra tsy mamaly veriko foana hoe tsy vita anatyindray andro eo fa zay kosa mahita fa misy ezaka atao fa mbola misy betsaka tsy maintsy ho atao hoarenina zay ny antom-pisian'ilay fikonan-doha mba tsy hanao sens unique ny gouvernement fa mba hevitra sy ny hetaheta avy atao anatin'ny fikonan-doha no tanterahinay na zay koa ny maika hoe aleo mba atao malaky ty fikonan-doha ty mba tsy hanao sens unique ny gouvernement ny mpitondra mba hatonga atsika hivoaka malaky ao anatin'ny fifidianana satria tsy maintsy miafarany fifidianana ny processus na concertation sy ny refondation nationale de zay no ampisiana eto tsy mora io na ny mametraka manao ny assainissement ny mécanisme électoral satria tsy maintsy ataony refondina liste électorale dalalana fifidianana ny pikirakira fifidianana ny mécanisme hatrana fokotany atao zany ka io zao tsy mora io mila fotoana io ary mila mpitondra mendry mpitokisana enary kasitrahana VDP anao Andriamatoa ministra omena 2 minitra ianao hitondrana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ty ampamaranana ny fandarana eny makasitraka foana moa zany ao amin'ny ifasaina ohatran'izao manao hevitra mba mitondra ny anjara briky ho an'ny ty firenetsika ty tsy mahavita teny rery zay fa ny mba avec toi ray miampiray any lasa roa de mitaona foana ao antsika tanora namana malagasy amin'ny ady hevitra mila miady hevitra atsika mila fampiresaka atsika tsy vita migongonona fotsiny na mikoin misy anareo any fa allo aneho hevitra io tsy vita ny critique fotsiny anatina réseaux sociaux any anatin'ny elakelan-trano fa aleo itsika mba ho tompony andraikitra mafaly rehefa misy tanora maro samihafa manao hevitra efa tompona andraikitra izy matoa izy manao hevitra fa mila tompona andraikitra atsika ao anatinao zay indrindra mahatonga anay mizaka manokatra an'ilay comité mpikarakara fikonan-doham-pirenena sokafanay io mba ho tafiditra ny entité zay mba manana heritreritra hitondra ny anjara brikiny fa rehefa ao anatin'ny comité kosa isika de oka mba ho mpandamina ho mpandrindra ary ho petraka ho tena mpitarika mba tsy ho modely ratsy indray tsika ao anatin'ny fiarahamonina mino fa ny fikonan-doham-pirenena zay ho atao ho an'ny tanora manerana ny commune manerana ny faritra de mba hitondra ary ataoko hoe handrafitra ny hevi-dehibe avy amin'ny fitakiany tanora maro samihafa ho fanatsarana ny fiarahamonina malagasy eto de mitaona koa nareo diaspora malagasy rehetra any ivelany Madagasikara mba hitondra koa nareo ny anjara borikinareo ny hevitra avy any aminareo amin'ny le plateforme zay efa niteneninay anaty fikonan-doha ny fikonan-doha tsy talata fanokafana fotsiny io fa any amin'ny faritra tsirairay no ametrahana an'ilay fankakevitra de ho aravina an'io satria ny fikonan-doham-pirenena tanora dia tafiditra nataotsika hoe partie intégrante ao anatin'ny fikonan-doham-pirenena ka mila solidaire isika mila manana an'izay ambition collective zay ary mila mandroso fa tsy hijanona amina statu quo fotsy satria zay ny mahatanora ny tanora zay misy dynamisme misy courage mahay miady hevitra ary afaka amin'ny critique ao anatin'ny fanajana ny mahamalagasy enary sotra betsaka Andriamatoa ministra tena hoe tia ny tanora malagasy atao afatra avy amin'ny zareo ty apitako aminao Andriamatoa ministra hoe tena mba maniry zany ny tanora malagasy hoe manana mpitondra tokoa afaka mieno afaka antonina afaka mifampiresaka afaka mba mieno andry zareo manampy azy androso satria ny tanorany nandalo olana maro foana teo amin'ny atao teo amin'ny lasa amin'izao fotoana zao mba maniry fiovana ny tanora malagasy hoy ny Andriamatoa ministra de antso mety efa any aminao zay asa mety hovalino mivantana zay rehefa tonga ny fotoana fa de ankasitrahana BDP anao ny vahiny teto amin'ity fandarana zoiteny ity araka ny nambarako de izy ministra voalohany raisan'ny fandarana zoiteny misy ministra BDP ao sokatra ho anareo ny fandarana zoiteny fa tsy voatery hoe any amin'ny fahitalavim-panjakana rery foana tompoko no afahanareo maneho hevitra sy mafahanareo mba miresaka mivoaka malagasy fa misokatra ho anareo ihany koa ny fahitalavitra tsy miankana atao mivondrona trumine malalaka tsara zany ankasitrahana BDP ny tompony zao atao hoe fahitalavitra izao manome alalana anay mpanao gazety mba hisokatra amin'izany resaka fanehokevitra zany mba ahafahany voaka malagasy tsy tompotra amin'io atao amin'ny firenena fa mba vo misokatra ny fahitalavitra de io misy mpitondra fanjakana mba mifanazava mitondra hevitra sy ny sisa zany ny tena andrasany atao amin'ny firenena veloma tompoko